lanja aiady telo no efa namony ainy mila mafisina ny fitsaboana sy ny fahampiny ny fitaovana. Fiarahamonina, politika sy teknôlôjia tsy afa-misaraka saingy mila fehezina ho andrehetra hoy ny mpahay fiarahamonina. Fitantanana ny firenena miverina amin'ny natao sy ny nanakianana ny teo aloha hoy Mopera Rakoto Manarivo. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soindray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farandy. Vaovao makasika ny fikoanam-pirenena sy ny eo anivon'ny FFKM no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Mbola miteraka adihevitra sy miteraka fanehoan-kevitra maro hatreto ny tsy fahitana ny solotenan'ireo ray aman-dren'ny mpiangonana eo anivon'ny FFKM. Manoloana ny firoson'ny fanjakana amin'ny fikoanandoha isan-tsokajiny izay mandeha amin'izao fotoana izao. Misy antony ao hoy ny Mopera Prospera Tovomaninarivo ary fanontaniana maro no mila valiny satria ny FFKM ihany no tsy hitany olona rehefa misy ny fikoanandoha karakarainy ny fanjakana fanavaozana. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsarinisy ny aro-tanjo. Ny FFKM ave no malaina andray andraikitra nankinina taminy sa ny fanjakana no nanilika ny FFKM ka tsy nanome sehatra intsony ireo ray aman-dren'ny mpiangonana. Fikoanandoha makany amin'ny etaetam-bahoaka ave no iroson'ny fanjakana amin'izao ka mahatonga ny zavamisy sy fandroritana eo amin'ny samy malagasy sa fikoanandoha miorina amina tombontsoa manokana anomanana ho avy manokana hoy Mopera Prospera Tovomaninarivo nametra-panontaniana. Ny fanjakana ave manome toerana ny FFKM tokoa mba ampiasany an'ilay mandat. Ny antony mahatonga an'ilay fanontaniana zany dia ilay hoe ao anatin'ireny concertation sectorielle tenentsika ireny ve misy fanasana ny FFKM ary le mandat omena ny FFKM ve feno sa mbola andro mihinana indray zany amin'ny zavatra ohatran'ireny. Zay zany ny hitako hoe mampametra-panontaniana amin'ilay fizotran'ny concertation mandeha ary ny fizotran'ny concertation eto anivon'ny firenena zay mahazatra antsika moa tarihan'ny FFKM. Ny fanambangeza be miandry antsika amin'izao fotoana izao dia ilay hoe ny mba ahatonga ny olona rehetra handray anjara, tsy hoe fandraisana anjara fotsiny fa le tena mitondra ny hevitra amin'ny fanavaozana rafitra. Ary ataoko fa zay ny tokony hidiana hevitra ny anatin'ireny sectoriel ireny, le hoe manao ny miaramila, manao ny zandary, manao ny mpanao gazety, manao izao tsy hoe mifakana hevitra isaky ny secteur fa le fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny satria ny olana iaina antsika amin'izao fotoana izao le rafitra efa misandringotra, mifampiankina ary mila vahaolana akapobe amin'itsy. Dia ny fahaizana miatrika an'izay zany ataoko zay le andraikitry ny FFKM hijery an'ilay ankapobeny satria ny rafitra FFKM misy hatrany fotony, misy hatrety amin'ny foibe. Ary tsy izy zange no tokony hanatanteraka azy fa le hoe amin'ny ray aman-dreny azy dia miahy ny fanatanterahany an'io no tokony andraikitra fa anjara amin'ny fanjakana no mametraka an'izay hoe tena omena azy ve le fahefana vonona hiara-miasa amin'ilay FFKM ave fanjakana ary tena kendrena ao anatin'izay ve le fanovana rafitra satria izay ny olantsika amin'izao. Raha ny vaovao azo dia miomana amin'ny zaika beny manokana ny FFKM amin'izao fotoana izao. Andrasana izay fa napahan-kevitra ivoaka aorino ny feonambe io. Fa raha ny vinavina dia ny faharoapolon'ny volana May izao no iroso amin'ny fikoanandoha savaranando ny eo anivon'ny Voamera Maleotena misahana ny fifidianana raha ny nambarany ny filohan'ny Seny androany. Tanjona ny anehoany rehetra ny olana sy ny ia rehetra momba ny fikirakirana ny fifidianana nisy teto Madagasikara hatramin'izay. Ny olana fototra ka mahatonga ny tsy fampitokisana no avahana ka ireo mpisehatra rehetra amin'ny tontolon'ny fifidianana no asaina amin'io fotoana io raha ny fanazavana ihany. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsarinisy ny aro-tanjona atrandy. Nanaitra ny nahita fa firenena misy 80 mahery misy Seny no niaraka ny fanakalo-hevitra tao Rosia hoy ny filohan'ny Seny. Ny tena nanaitra dia ny fahavononan'ireo firenena avy any ivelany ifanohana amin'ny Seny Madagasikara amin'ny fanatanterana ny asany hoy hatrany ny filohan'ny Seny. Isan'ny nomena anjara fitenenana manokana ny filohan'ny Seny Madagasikara na ahafahana nilaza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena sy ny fahasarotana ary ny sakana amin'ny fanatanterahany Seny asany raha ny fanazavana.
fanasana izay nataony vaomiram-pirenena misahana fifidianana rosianina izy io nandinihana niarahana tamin'ny firenena mahatratra 20 teo eo, nandinihana mahakasika ny fanaraha-maso iraisam-pirenena ny fifidianana, observation électorale internationale. Ary nahitana moa zany ny traikefa tsara sy ny fomba fanao mety nataon'ireo firenena namana mikasika n'izany fanaraha-maso ny fifidianana izany. Ary ny zavatra tsara mariny ihany koa tao anatin'izany dia natao tany Russie zany dia nisy ny fionana manokana tamin'ny filohan'ny vaomiram-pirenena misahana ny fifidianana rosianina sy ny tompon'andraiki-panjakana solotena tany antoerana ka nanehoany izy ireo ny fahavononany hiara-iasa sy hanampy any Madagasikara amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ary raha ny zavatra nambarany zareo dia ilaitsika tokoa ny fanampiana satria raha ny lafin'ny teknôlôjia amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana ohatra, ireo logiciel maro isan-karazany fanadiovana ny lisy-pifidianana na fanaovana malakilaky kokoa ny fampitana ny vokatra miainga avy any amin'ireo toerana lavitra makaty amin'ny CENI na amin'ny ACC na amin'ny fitsarana misahana ny fifidianana dia nanolorany zareo toro-tanana avokoa ahafahany manampy antsika amin'izay resaka fikarakarana fifidianana eto Madagasikara zay. Mbola hodinina ary iarahana miresaka amin'ny tompon'andraiki-panjakana ambony eto amin'ny firenena moa ny momba azy ireo dia ho hitantsika eo ny mety ho fiara-miasantsika amin'ny rosianina momba an'izay fikarakarana fifidianana zay. Tsy maintsy irosona ny fikonan-dosa varan'ando ho an'ity rafitra mpikirakira fifidianana ity ka any amin'ny 20 volana May no anatanterahana izany. Ahatra 3 andro ny dinika raha ny fanazavana. Asaina amin'izany avokoa ireo mpisehatra rehetra amin'ny raharam-pifidianana raha ny fanazavana. Dia ny mpisehatra amin'ny lafin'ny fifidianana rehetra na ny avy eto toerana isy ihany koa ny avy any ivelany izay izarany traikefa sy ny fomba fanao tsara tany aminy manodidina fifidianana. Fa ny eto amintsika dia ho asaina avokoa ireo mpisehatra rehetra. Eo aloha zany ny mpanao politika, ny antoko politika. Eo aloha zany ny fiarahamonim-pirenena. Eo ihany koa ireo sehatra ara-panjakana rehetra voakasika ny fifidianana, ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, izay mpamoaka ny vokatra tsy azo ivalozana, ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ihany koa ny filankevim-panjakana izay misahana ny famoahana ny vokatra sy ny fitsarana ny ady amin'ny fifidianana any amin'ireo fifidianana territorial rehetra ny mpondrom-boakapatra tsy nitsara-pahefana. Ho asaina ihany koa ireo manana andraikitra rehetra manodidina fifidianana toy ireo mpitsara izay filohan'ny SRMV na ny birao fanatsaham-bato. Ho antsoina ihany koa ireo solotena ny filohan'ny birao fantatsaham-bato, ireo solotena ny délégué de vote, ireo solotena rantsa-mangaika ny CENI rehetra. Zany hoe ny olona rehetra izay voakasiky ny raha-pifidianana teto Madagasikara, ny solotenany moa zany dia hoezahana ho antsoina daholy. Ao anatin'io 3 andro io no amoahana ny marina rehetra momba ny olana raha-pifidianana teto Madagasikara hatramin'izay. Ahafahany rehetra aloha ny vahoaka malagasy mpisehatra ny fifidianana ilaza sy amoaka ny ahiahiny mahakasika ny zavatra nitranga rehetra tamin'ny fifidianana teto Madagasikara. Samy ilaza ny alabato ohatra, ilaza ny tsindry, ilaza ny tsy fanaran-dalàna rehetra izay hitany ny mpisehatra rehetra, na ny mpanao politika, na ny fiarahamonim-pirenena, na ny mpifidy, na ny kandida, na ny CENI ihany koa, dia samy hiteny hoe zao ny zavatra hitanay tsy nety sy tsy nampanjary ary nahatonga ny fifidianana tsy nahatokisany rehetra teto Madagasikara hatramin'izay. Amin'izay fotoan'izay ho fatatsika ny olana rehetra izay nitranga ka niteraka ny tsy fampitokisana tamin'ny vahoaka sy ny mpikarakara ny fifidianana teto amintsika. Amin'izay fotoan'izay dia ho fatatsika hoe iza ny tena tompon'andraikitra tao anatin'ireo tsy fitezana tsy fahalavariana sy ny alabato maro isan-karazany nitranga tao anatin'izay taona maro sy ny fifidianana teto Madagasikara zay. Fikonan-dosa varan'ando no tanterahany CENI amin'ny 20 volana May raha ny fanazavana ihany. Mazava ny tanjona dia mba anana vahaolana atolotra mandritra ny fikonan-doha nasionaly fa tsy ho ady hevitra intsony no isy amin'izany fotoana izany. No amafisiny fa ny lalam-panorenana eo amin'ny andinin'ny 5 dia milaza fa ny fandaminana sy fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina amin'ny rafitra maleo tena iray eto amin'ny firenena.
raha tsy miova lalam-pandrenana dia mbola ara-dalàna ny fisian'ny génie eto amin'ny firenena. Tontolon'ny politika ny endrika hitondrana firenena mitady amerina ny fomba ny mpitondra teo aloha no mahatonga ny olom-pirenena mitaky ny fikonan-do-pirenena tena izy hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Tsy mahagaga ireo adievitra miseho amin'izao fotoana satria manomboka miharihary ny lalak'izoran'ny fitondrana fanavaozana hoy ny fanazavana. Tato-baovao mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Aro Tanjona. Miverina tsy kelikely amin'ny fanaon'ilay raika ala teo aloha no amaritan'ny mpanaraka raharam-pirenena ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Profon'izany ny zavatra nitranga taty toliara ny faran'ny herinandro teo ireny hoy ny fanamafisany ity olom-pirenena iray avy any atsimo tao amin'ny pejy Facebookny. Tsy izao zava-misy izao no fanovana sy fanavaozana nandrasana hoy ny fanehoan-kevitra. Satria natonga n'le nanasorana ny Rajoelina teo dia hoe resaka jiro sy rano zay le grevy jiro sy rano dia niala moa zany Rajoelina samby nanaiky na zay tony nanaiky daholo satria zay koa mila fanovana hoe tena hoe bon sambatra tokoa izahay zay zany le eritreritra anay eto nanaraka koa zay nanaraka zay bon miala zany dégage anao président Rajoelina fa zay koa mba mila fanovana koa zay petraka amizay io. Le olona manoana nametraka amizay zany misy zavatra tsy tonga araky ny tena fangatahana tam'le fanovana amizay avy eo. Inona ny azo? Efa io sambisambotra io. Efa manangana bandeau rouge asaina menansy. Ny sasany ary miresaka mitonontonona resaka foko. Inona ka ny tianareo tongavana? Na za côtier reo, za tsy poro anareo. Aza atao an'izany nanentana mihitsy zany côté tsy mahay mirahira fa raha oentinareo milalakafa le zavatra le fanovana tsy zay koa ny fanovana ny tadiavina. Raha oentinareo milalakafa ohatran'izay le izy sisy côté namanareo zany ny côté koa tsy sagnagna akory ka de ho namanareo fanaovana zao hoe mandehana toliara agny ianao toliara rehetra tsy mitovy saina aminareo betronareo mirehefa mitany toliara rehetra tsy mitovy saina aminareo zany aza odina miresaka foko mihitsy le fanovana tsy zany nandrasana. Tsara ny fanandratana kolotsaina saingy mampametra-panontaniana ny zava-nisy mahalasa saina ny nahitana rezimanta iray manontolo miampy famoaham-bola goavana hoy kosa Hyper Prosper Tovomananarivo izay velom-panontaniana raha ireny no laharam-pahamehana mihoatra ny vola tokony atontona isaky ny fokontany mba anarenana sy anampina ny Tomasiny hoy ihany ny fanehoan-kevitra. Le mampandindy fitombenana zao efa tenenana tamin'ny fitondrana Rajoelina hoe vao misy hetsika ary dia ireo misy mandindy tsika zany zao tongany mampametra-panontaniana hoe tsy hoe hevitra ny fijeriko an'ity hoe efa teo foana angeny tsapika tsara be le nametrahana azy ao anivon'ny UNESCO fa le hoe antoky ny fampandrosoana kon tsapika efa teko tsy sokony nandroso hoe zany ny any atsimo raha ohatra facteur de développement ny tsapika mbola adidiko avana be zany miandry ny artiste sy ny kolotsaina any atsimo. Ny ray faharoa dia le fizarana vola be loatra le vola ny any Tamatavy ange zao mila fanarenany mila vola isaky ny foko tamy mihitsy ny any 50 millions mahery izy any endry zareo tsy 50 millions fotsiny dia mampametra-panontaniana koa hoe ahoana moa zany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny mpitondra manam-bola ho zaraina be reny ve tafiditra ny anaty kitapom-bola sa any tsisiny any zay nge le corruption misy vola zany any tsisitsisiny any ve fa tsy miditra ao anaty kitapom-bola mpanjakana dia rovina ny mpitondra na afaka mampiasa an'ireny tsy ahiahina tsy atahorana tsy everina ho mandrobaka kitapom-bola mpanjakana na ny harem-pirenena. Tsara moa ny manamarika fa ankoatra ny ampany betsaka tamin'ireo mpikamba ny gouvernemanta dia solombavam-bahoaka miisa 20 no tonga niatrika ny lanonana tany Toliara. Raha ny vaovao fokontany 70 ao Toliara no nahazo lela vola 50 tapitrisa ariary ho solonomby. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana ny loharanom-bola misoratra anaty teti-bola-mpanjakana ve sa loharanom-bola manokana satria 2 miliara ariary mahery ny totalin'izany. Inona no masotsivana nazahoana ny vola? Lahara-pahamehana ve ny fandehanana marobe toy izao ary efa nitondra soa an'ny firenena ve ny fanaovana etsika goavana tahaka izao teto amin'ny firenena hoy kosa ny mpanara-baovao.
fa ankoatra ny tsapiky festivaly dia nahazo ny anjarany ihany koa ny sehatra ny fahasalamana sy ny fanabeazana tao Toliara. Nisy ihany koa ny hetsika ara-tsosialy notariny vadiny filohan'ny fanavaozana izay nanampy ireo marefo sy ankisahirana tany antoerana. Ny antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritra ndatsariny Mathieu Prince. Nahazo fitoerana fanofanana mpitsapanampy sy papivelona na Institut de formation interrégionale des paramédicaux na IFIRPA Toliara ho fanohanana izany dia nisin'ny fanomezana lelavola 5 tapitrisa ariary ho an'ireo mpiofana miisa 20 ary fitaovana ara-pahasalamana isan-karazany ho an'ny faritra atsimo andrefana toy ny fiara fitanterana vaksiny, ireo fitaovana fitiliana sy fitsaboana, radiographie numérique ary ny générateur d'oxygène. Amboarana raha ohatrany tony mba havy anareo ho alezy mialatsiny amin'ny terma mampiasa teny vazaha ho alezy rehefa mianatra dia tadidio fa rehefa mianatra nareo ka mieritreritra ho tonga amin'ny toerana ray dia roa samihafa ny eritreritrytsika rehefa mianatra hianatra aho mba ho tafita hahazo an'ity asa tia mba hikarama hanambola eritreretra ray zay ny eritreretra ray faharoa hianatra aho mba ho tafita mba hafahako manompo vahoaka aiza am'izay ny tsara anjaranareo mandiniky nareo no avy ny firenena io tsy misy malay vola tsy mafaitra raha raiky io fa zany hoe mba jereo vahoaka atsika. Nitsidika ny EPP Besako ihany koa ny filoham-panjakana sekoly ny anarany fahiny izay ahitana mpianatra maherin'ny 1000 nefa efitrano 12 monja. Nandritra izany no nanolorany fitaovana maro toy ny tafo fanitso, table banc, kit scolaire ary vidéo projecteur ho an'ny sekoly sy ny faritra. Nambarany afa horaisina ho mpiasa mpanjakana ireo mpampianatra frama miisa 420 eto amin'ny EPP Besako ary nasongadiny fa ilaina ny fanavaozana ny fotodrafitrasa. Eo ihany koa ny vina anatsarana ny farim-piainan'ny mpianatra ka vina napetraka ny ampiakarana 200 ny vatsim-pianarana ary 300 ny fampitaovana eny anivon'ny université. Maherezy anareo mianatra vita ohatra amin'ny farany io aza manaraka lalany sasany aza toron'olona lalana diso fa mifatoha amin'ny fampianarana io amin'ny fianarana io vitao io dia rehefa aveo manompo ny vahoaka malagasy itsika rehetrarehetra dia mbola mamerina ny fankaherezana ny mpianatra sy ireo mpanabe ato amin'ny ivotoerana ihany koa satria asa masina ny anareo io ny mampianatra dia fanompotan-drazana goavana indrindra satria tsika rehetra zao tsisy nandalo tsisy izay afaka milaza fa tsy nandalo mpampianatra samy nisy nampianatra atsika daholo. Tombanana ho manodidina ny 20 isan-taona ireo zaza hiarany herisetra ao Toliara ao anatin'ny fiara-miasa ministera amponina sy ny tetika asa Aide for Madagascar dia omena fikarakarana manokana ireo ankizy niarany herisetra nanomboka amin'ny fitsaboana, ny fanabeazana hatramin'ny fiantohana ny trano fonenana sy ny sakafo. Nisy moa ireo fanomezana isan-karazany nomen'ny vadiny filohan'ny fanavaozana atao ihany koa ny fanampiana ireo zokiolona sy olona manana fahasembana. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa fanampiana ratsakafo milanja 10,000 tonnes no natolotry États-Unis ho an'ireo olona manodidina ny 7 sy 8 alina sy 2 hetsy ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'i Madagasikara i États-Unis tamin'ny alalan'ny fandaranasa ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM. Ny gouvernemanta amerikana no namaty sy vola ny fividianana ireo sakafo izay aparitaky ny PAM hoy ny mpiandraikitra ra amerikana Stephanie Arnold. Ahitana ampemba sy sakafo hafa ny fanampiana ary omena mivantana ireo mponina miatrika aintany sy anoanana mafy ka ahafahana manome sakafo voalanjalanja ho an'ireo tratry ny tsy fanjarian-tsakafo. Ampahany amin'ny fandaranasa vonjitaitra mitentina 580 faingo 120 sy 10 tapitrisa dollara amerikana natokana hiatrehana ny krizy ara-tsakafo sy ara-pahasalamana any atsimo sy atsimo antsinanan'ny nosy ity natolotra ity. Atombanana anampy olona mihoatra ny 9 alina sy 10,000 ny vokatra azo amin'ity fanohanana ity. Anisan'izany ny fitsaboana ankizy sy vehivavy bevoka sy mampinono miisa 9 alina. Valy ny tatitry ny IPC tamin'ny farantaona 2024
izay nanambara fa olona antapitrisany no atahorana hiatrika tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika any amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Ankoatra ny vonjitaitra dia mbola manohana tetikasa maharitra toy ny fahazahoana rano fisotro madio sy fanatsarana ny fivelomana ihany koa i Etats-Unis mba anampiana any Madagasikara, ampianana tsikelikely ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany. Fa tsy azo sarahina amin'ny fiainana andavanandro intsony ny teknôlôjia amin'izao vanim-potoana moderna izao, na eo amin'ny sehatry ny asa, ny fianarana na hatramin'ny fitondrana firenena aza dia manjaka ny rafitra sy ny fitaovana nomerika. Maro no manamarika fa toa ny teknôlôjia no lasa mitarika sy mibaiko ary miezaka mifehy ny fiarahamonina. Mitaky fifehezana goavana nefa ny fampiasana ny teknôlôjia hoy ny mpandinika fiarahamonina manoloana izay zava-misy izay rindra-tsara ny niaro tanjona. Mitondra fandrosoana goavana ny teknôlôjia, manamora ny fahazahoam-baovao, mampitombo ny fahombiazany asa ary manatsara ny fifandraisana maneran-tany. Manampy amin'ny fanatsarana ny mangarahara sy ny fahombiazana ny rafitra nomerika toy ny fitantanana antonta-taratasy sy ny servisy ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny interneto raha eo amin'ny sehatry ny raharaham-panjakana. Na izany aza nefa tsy azo odiny tsy hita ny voka-dratsy ateraka ny fianterana tafahoatra amin'ny teknôlôjia. Ampisy ny elanelana eo amin'ny afaka misitraka ny teknôlôjia sy ireo tsy manana ijany ka mety ampitombo ny tsy fitoviana ara-tsosialy. Ankoatra izany, raha miankina loatra amin'ny rafitra nomerika ny fanapahan-kevitra ara-politika dia mety ho voailika ny maha-olona sy ny zava-misy eny fotony raha ny fanazavana. Vanim-potoana amin'izao zany vanim-potoana miaino anatin'ny teknôlôjia dia tsy afaka misaraka zany ny politika sy ny teknôlôjia. Nareo milaza hoe mety manova toe-tsaina hoe zany so tsy manova toe-tsaina, tsy dia any loatra angamba izy fa le hoe ny zavatra efa mipetraka ao anatin'ny toe-tsaintsika malagasy efa mipetraka foana. Fa ny teknôlôjia zany mety mampiseho kokoa sy nampona mampivotra kokoa an'ilay toe-tsaintsika. Iny moa le toe-tsaintsika le tia mifanenjika, tia mifanasoketa, tia mifampijerijery, tia mifampialinalina. Dia iny raha ohatra ka tsy nisy ny teknôlôjia dia tsy dia hita loatra iny. Amin'izao moa zany fantatsika misy ny teknôlôjia dia mivoitra be ilay izy. Fitaovana mahery vaika ny teknôlôjia saingy tsy maintsy fehezina sy ampiasaina amin'ny mpitandremana. Raha mbola nitoetsaina misy ny fiarahamonina malagasy amin'izao anefa dia sarotra ny fifehezana izany ho hiatrany ity pahy fiarahamonina ity. Izay aloha tsy azo fehezina aloha izay satria zavatra natioranao tsy azo fehezina. Natioranao zany mivoaka ho azy rehefa misy ahafahana mampivoaka azy ny teknôlôjia no ahafahantsika mampivoaka azy dia sarotra be ny miteny hoe mila fehezina zao na sy fehezina zao satria izay mihitsy natiorantsika malagasy. Kilalao antsika mifanenjika. Ankoatra izay, tsy zava-baovao ny zavatra nitranga tany Voemara fa efa nisy tamin'ny fitondrana fandimy teo aloha. Endriky ny tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny ireny. Adidy goavana ho an'izao fitondrana izao sy ny filoha ho voafidim-bahoaka atsoatsy ny famerenana izay fitokisana izay hoy ny fanamafisana. Taram-bahoaka zavatra efa misy hatramin'izay teto amin'ny tantaran'ny firenena dia mila mahaverina zany ny fampitokisana ny vahoaka sy ny fitsarana, fampitokisana ny vahoaka sy ny fanjakana. Zay mbola asa lehibe miandry ny mpitondra manaraka rehefa lany eo ny filohan'ny repoblika vaovao. Tokony ho fitaovana anasoavana ny rehetra sy ampandrosoana ny firenena ny teknôlôjia. Noho izany, anjarantsika malagasy ny mifehy sy mitarika ny fampiasana azy mba ahatonga ny teknôlôjia ho hery manandratra ny fiarahamonina fa tsy hery mifehy sy sakana ho an'ny fampandrosoana sy hiteraka fikorontanana amin'ny fanapahan-kevitra hitondrana ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Vao makasika ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray dia maneho ny fahavonona ny ara-iasa ary anohana ny filohan'ny délégation manokana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny eo anivony ny RMDM raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy vitany teny fotsiny nefa fahoarahina asa mba hipaka eny amin'ny vahoaka eny ifotony ny amahana ireo olana tena maharary sy ilain'ny mponina Antananarivo raha ny fanazavana ihany. Andro Miaratina sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Mendrika ny filohan'ny délégation manokana eto Antananarivo renivohitra ny andraikitra nankinina aminy amin'ny fitantanana ny tanàna ary vitan'izany manoloana ireo andraikitra maro efa nosany ho ny RMDM androany. Miverina amin'ny tokony azo azy ny fitantanana ataorian'ireo olana maro lafiniseho. Makadiry ny asa miantrika hiverina ny sy ny fahombiazam-pitantanana. Zay eto amin'ny RMDM zany dia faly ary tena faly mihitsy zay amin'izao nanendrena azy zao satria ny anjara marina tsy miolaka satria na dia teo ary reny zavatra famaofao-be dabe reny dia miverina amin'ny tokony azo azy ihany zany toeran'izany ka dia lahatra Andriamanitra zany ka dia isaorana indrindra Andriamanitra. Faharoa manaraka izany
Andriamatofenitra Lambomanana dia olona efa teo amin'ny fitondrana tamina toerana izay azo lazaina hoe nahitana fahombiazana, feno traikefa, feno fahavononana ary lehilahy feno fahasahiana ihany koa izy. Ka dia mananteny izay ato amin'ny RMDM fa dia ho feno fahombiazana ihany koa ny asa izay hotantaniny eo amin'ny RMDM ao amin'ny commune urbaine n'Antananarivo. Naneho fahavononana iara asa sy fanolotanana amin'ny filohan'ny délégation manokana anarina ny renivohitry Madagasikara ny RMDM. Tsy teny feteny izany fa porofona amin'ny alalan'ny asa. Nilaza ny rotsaka an-tsehatra ho eny amin'ny komina mihitsy izy ireo hitady vahaolana miaraka anarenana ny tanàna ho tombotsoa ny mponina Antananarivo. Izay ato amin'ny RMDM izay ny RMDM dia vonona tanteraka amin'ny fiaraha-miasa rehetra ary tsy andro intsony izay fa dia ho avy anatiny eny amin'ny komina mihitsy nolotanana komina urbaine amin'ny fampandrosoana an'ity tanàna ity ary ho aseho fa dia tena vitantsika ny mampandroso sy manatsara ny tanàna ary ihany koa amin'ny fikarakarana ny reo sosialy ny mponina dia tsy ho adino. Ankoatra azy ireo efa nanamafy ny fiara-miasa amin'ny PDS vaovao ihany koa ny olom-boafidy avy amin'ny atokotsika i Madagasikara ireo tanora dimy mary ny RMDM na dia mbola tsy nandray ny toerana aza ny tenany. Heverina araka izany fa isy fitraikany amin'ny fiainan'ny mponina izay efa miandry fampandrosoana ireo fiara-miasa ireo. Raha ny fantatra, rahampitso talata no anaovana ny fifamindram-pitantanana eo amin'ny PDS vaovao raha Lambomanana Feno sy ny ben'ny tanàna mpisolo toerana raha Johnson Zaratina Finaritra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa tsy ampy ary tsy maharaka ny tena filana fototra ny vahoaka eny fotony ny vola mihodina ao amin'ny fokontany iray. Tsy maintsy mitady fanampina sy fiaraha-miasa amin'ny malala-tanana samihafa araka izany ny fokontany amin'ny fanatanterahana ireo asa goavana. Saingy mitaky fahaizana mandresy lahatra izany ho an'ny fokontany angarangarana ao anatiny boriboritany faefatra manokana. Maniry izy ireo nisy ny tantsoroka avy amin'ny mpitondra fanjakana entina anampiana azy ireo amin'ny fahafahana mamany olana eny ifotony toy ny lakan-drano sy ny lalana ny antsipriana izay. Tateriny Andro Miaratina eo amin'ny sarotsindratsariny mbola avatsara. Mampalide ny asa eny fotony amin'ny lalana ny fanamboarana taratasy ilaina ara-panjakana mandamina ny fiarahamonina ary manatanteraka asa ilainy vahoaka eny fotony asan'ny fokotany ireo. Fofetra ihany nefa ny fahafana manao izany indrindra momba ireo tetika asa goavana noho ny tsy fampiny enti-manana hoy ny lehibe mpikotany angarangarana. Ny tetika asa zany eny amin'ny fokotany ohatra hoe ny tetika asa ny fanadiovana kanana efa ny fokotany koa manao izany izay arakaraka n'izay fahafahan'ny fokotany zany anadiovana kanana satria ny vola ampelantan'ny fokotany tsy ampy fa izay ahafahan'ny fokotany zany manao ny asa kely fanadiovana ny kanana sy fanantanana vahoaka zany amin'izao fotoana izao no atao indrindra amin'ny fanadiovana ny lalakely sy ny manodidina ny fokotany izay atao isaky ny isaka sabotsy zany. Miaina ny mizava-misy araka izany ny fokotany. Tsy maintsy mitady lalana azona fiara-miasa amin'ny malala-tanana anamboarana na ananganana fotodrafitrasa saingy mitaky fahaiza mandresy lahatra sy miresaka izany. Ny fokotany zany fa miaina amin'ny zavatra misy. Miaina amin'ny zavatra misy zany azy hitan'ny fokotany zany amatsara sy hitan'ny ampy amin'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka zany. Zany hoe ny misy ihany koa zany hitan'ny fokotany no malala-tana manampy amin'ny fokotany no resaka fanadiovana. Manampy izy mamehany toy ny fitaovana angady, frety, lapelle afana manadio ny tanàna eto amin'ny fokotany angarangarana. Zany hoe olona malala-tana zany izay arakaraka ny fahaizany miresaka amin'ny olona zany no amezan'ny olona anao an'ilay fanampiana mba ho entina hanatsarana fokotany. Maikary laharam-pahamiana ho aneto amin'ny fokotany angarangarana boriboritany faefatra ny fanamboarana ireo lalankely mampifandray sekitera maro indrindra ny fanadiovana ireo lakan-drano mampitondra faisana ny mponina indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Ireo asa ireo no tsy maintsy ilaina famatsiana ho an'ny fokotany ka nerin'izy ireo nisy ny tantsoroka avy amin'ny mpitondra fanjakana. Toy natao tany toly ary nanoezana 50 tapitrisa avy ho an'ireo fokotany tena toerana. Karaza misy zany ety amin'ny faritra aty aminay ka mameotra ndray mahafinaritra be mihitsy ary sorana raha misy zany tena izy zany dia sorana kitsopo zany ny fokotany mba hoe raha mahazo andreny zany dia entina natsarana ny fokotany koa fa tsy entina hoe sanatria zany entina hoaiza fa natsarana azy fotodrafitrasa ny fokotany ka marary koa zany zay raha mba misy dia mba mangataka raha izy zavatra zany ety amin'ny faritra Antananarivo mba ahazo mba ahafahana zany mampitombo ny fotodrafitrasa eny amin'ny fokotany. Ilaina zany amin'ny fokotany dia ny fanadiovana ny kanalina aloha, fanamboarana ny lalakely
isaky ny elakelan-trano na izany na tsy izany manao ny asa ny fokotany ary mampandeha ny asa ifotony na misy azany tsy fampina mazoto mandraindraikitra ihany koa ny mpony ifotony rehefa misy asa ilana azy ka antenaina ny sy ny fampandrosoana rehefa ny rehetra no miara-miasa ao anatiny. Fa naneny aiaingy ny sesesa sampana Antananarivo manoloana ny tranga fisamborana sy fanenjehana ireo olana ny hevitra sy nidina andalambe ny taky fanovana ara-politika teto Madagasikara. Nanaitra ny sainy ny fironana mampitovy ny fahalalana maneho hevitra sy ny etsika sivily amin'ny fanotohinana ny filaminam-bahoaka hoy ity sendika ity. Ary raha mitoy izany fomba izany dia mety hiteraka sakana lehibe amin'ny fanatanterana ny fampandrosoana sy ny fiovana antenain'ny vahoaka. Miantso ireo mpitondra sy ireo olona misana andraikitra avy amin'ny tolom-bahoaka ny SSS mba andinika lalina sy andray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny tombotsoa-pirenena. No mafisin'izy ireo fa tsy tokony ho adinoina fa natao hitondra soa an'ny malagasy rehetra ny tolona ka ilaina ny fampianoana sy ny fandeferana amin'ny hevitra samihafa mba hisoroana ny fienjanana sy ny fisarahana ara-sosialy. Ankoatra izay mampatsiahy ny SSS fa masina ny tandrazana sy ny tombotsom-bahoaka ary tokony horoalarana atrandry ny fanajana ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia. Manao antso ihany koa izy ireo ho an'ny olombotendry andray andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena mba hifoasaina sy fanahy tsy hivady belirano tamin'ny tolom-bahoaka ary asa amin'ny fananganana fitoniana maharitra sy fametrahana tantara tsara ho an'ny taranaka. Manara-maso akaiky ny fivoaran'ny toe-dram-pirenena atrany ny SSS ary manamafy fa tsy maintsy ajaina ny FDB nijoroan'ny tonona sy ny zo fototra anana ny olom-pirenena. Tontolo ahafatanteraka kosa mbola olana goavana eto Madagasikara ny fahasahiranana ka tsy ahafahany isam-batan'olona misitraka loatra ny ara-pahasalamana manaraka ny fenitra raha ny rehefa fadimbolana. Vitsanisa ohatra ireo vehivavy sy ireo tovovavy mahazo fitaovana fiarovana sahaza raha ny fanadiadiana. Vokany misy fiantraikana mivantana amin'ny fianarana sy ny asa izany ka maro ireo voatery mampiato ny asany na ny fianarany. Raha ny fanadiadiana nataony Narcisse Karazavy eo amin'ny saritra Ndatsariny Mathieu Prince. 1,700 ny tovovavy sy ny vehivavy malagasy ihany no manana fahafahana ampiasa fitaovana fiarovana sy fidiovana ara-pahasalamana sahaza mandritra ny fadimbolana. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana andavanandron'ireo vehivavy zany, indrindra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny asa. Mitohy araka izany ny ezaka amin'ny ady amin'ny fahantrana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fadimbolana eto Madagasikara. Ankoatra ny antontany sy mantsy dia vehivavy iray amin'ny 10 no tsy afaka miatrika fianarana na asa no ny fadimbolana ary tovovavy iray amin'ny 4 ihany no mahavita fianarana ambaratonga faharoa. Vokatry ny fiantraikany fadimbolana sy ny fahasarotana amin'ny fitantanana izany isam-bolana raha ny tatitra hatrany. Mbola sakana ihany koa ny firesahana mikasika ny fadimbolana eny anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina noho ny resaka fady ka manano sarotra ny fifampizarana vaovao sy ny fanabeazana momba izany. Ny resaka fadimbolana eto amintsika mbola zay lazaina hoe amin'ny teny vahiny mbola tabu, mbola tsy azo resahana. Io moa nisy statistika atontanisa nomenantsika teo hoe 39% ny vehivavy sy tovovavy mbola mieritreritra hoe tsy tokony resahana hamason'olona zay, ka rehefa tsy resahana nefa le izy dia tsy fantany zay zavatra tokony atao. Eo le tsy fananana, eo ihany koa le tsy fahafantarany ny tokony atao ka anisany tanjona anankiray anatin'io hetsika io mampahafantatra aloha miresaka mpabe maso hoe zao ny atao hoe fadimbolana zany. Zay ny ray. Faharoa ny fampitaovana, satria raha nanaraka an'le sarimihetsika kely teo tsika dia hita fa mbola betsaka 1.0 isan-jato ihany ny tovovavy sy vehivavy mbola misitraka an'izay donc hoe fitaovana zay tokony hanana mandritra ny fadimbolana zay. Manoloana izany, isy ny hetsika fanentanana sy fanabeazana momba ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana ataony 13 sy 14 aprily eny amin'ireo renivohim-paritany dia Antananarivo, Mahajanga, Antsirana na Toamasina, Kendrena ny any Antanana tanora mandridina ny 3 na tovovavy na tovolahy. Tanjo ny hetsika ny anazavana sy andravana ny hevi-diso momba ny fadimbolana. Eo ihany koa ny anampiana ireo sahirana amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovam-piarovana ara-pahasalamana. Vaovao ny trangam-piarahamonina, tovolahy iray maty nandritra ny ady tamin'ny fanokafana ofisialy ny Morengy 4 tao Ambanja omaly. Ankoatra azy efa nisy roa ihany koa ireo mpikatroka ny taranja iady na ara-martio
no efa namoiny ihany tamin'ny ady izay natrehany. Tompon'andraikitra avokoa ny rehetra amin'ny tranga tahaka izao ary tsy afa-miala ny mpitsabo izay mandray an-tanana rehefa anaty fifaninanana izay tsy ampy fitaovana hoy ny faneho-kevitra sy fanamariana samihafa. Mila amafisina arak'izany ny paikady ho an'ireo mpitsabo miaraka amin'ny fitaovana samihafa mba tena ho atao fahazarana mba isoroana ny tranga tahaka izao raha ny fanazavana. Tato-baovao tanteriny Ando Miaratina eo amin'ny Sarindratsariny mbola avatsara. Pikatroka telo no efa namony any teto amin'ny Taranja ary Marisot teto amintsika. Pikatroka kickboxing teto Antananarivo ny iray, ny hafa mpiangaly boxe anglaise maty any Antsiranana ary Vaomaly tovolahy 20 taona pikatroka Morengy maty nandritra ny adina taona tany Ambanja. Tsy afa-miala tamin'ny trangina ekipa misana ny fitsaboana izay efa vitsy no tsy ampy fitaovana izay adika ho faute professionnelle ho ny fanohan-kevitra. Mila mandrefana pa-kevitra goavana ny ministera sy ny federasiona manoloana ny tranga tahaka izao anamafy ny paikady ho fiarovana ireo atleta tsy verena ny tranga tahaka izao. Zavatra anseho ilay olona nanao akanjo menamena anankiroa tonga fotsiny tonga izy dia miditra teo anatin'ilay ringa tsisy fitaovana teny aminazy. Tsy ilay akanjo entinao akory no milaza inona voalohany aloha zay manarak'izay nentina mivoaka teo izy dia ilay jereva nisy dokotera sa infirmier iny nanao akanjo fotsifotsy niaraka tamin'ny satroka iny nandeha izy avany sady tsy taitra tsy miazakazaka ny tsisy ninina teny ampelantanana mijery izy dia niondritra teo fotsiny jerony ilay vidéo faute professionnelle anankiroa zany zay zao raha ny mpiasa amin'ny fahasalamana ny resahako eto fa tsy mitery côté organisationnel ny organisateur tompon'andraikitra amin'iny zay zany dia fo zany nafatany io zalahy io tsy ampy ny fitaovana dikan'izay exigeo manomboka zao ny équipe médicale miaraka amin'ny fitaovana ampy bien équipé ozy izy itsika amin'ny teny frantsay any amin'ny faritany rehetrarehetra be dia be dokotera manam-pahaizana tsoro miaraka amin'ny assistant ny infirmière ilana ny reny olona reny dokotera ny infirmière satria raha tatamintelo ny ray mandeha farafaratsy zany olona fito na valo ny ray mpiasa amin'ny fahasalamana mandray an-tanana mba isorohana zany tiatsika tenenina zany critique constructive mba hanatsarana mba tsy sinny ohatra. Misy ny fenitra takina iraisam-pirenena amin'ny fiatriana ny ady ho ny mpampianatra Jojitsu saingy tsy voady zany eto amintsika noho ny tsy fampiana arabola. Tranga izay mampisy elalelana goavana eo amin'ny samy pikatroka. Satria zareo international efa tena lasa lavitra be amin'ny resaka côté médical zay. Ohatrany hoe isaky ny tatami iray dia efa misy ekipa samihafa, vao misy zavatra miseho ratra na ohatray dia efa vetivety be izy dia tonga eo miaraka amin'ny équipement iraitra rehetrarehetra. Raha amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay ary ho an'ny Jujitsu aloha fantatro fa tsy mahalala ny taranja manokana dia sarotra amiko ilaisa fa le Jujitsu tsy dia misy voafetra mazava io hoe iza no manaraka ny combattant anankiray satria raha malala ny moyen antsika na ny fandefasana ankizy ara manahirana dia maika hoe ho chargenao hoe staff maromaro na farany tena tokony ho izy tokony misy staff maromaro miaraka amin'ny combattant hoe dokoterany coachany préparateur physique sy mbola maromaro tsy voatanisa tokony ho zay mihitsy ny tokony ho lalàna iraisam-pirenena fa ny antsika ny tsy fahafaha manoatra amin'ny fitaovana sy ny arabola dia tsy afa manoatra satria ny sarotra raha ny fandefasana ankizy eto hatramin'izao le mandeha Abu Dhabi io fa tokony ho zay mihitsy ny tokony ho izy. Misy ny fanomanana mialoha tsy maintsy ataon'ny pikatroka tsiraray indrindra ny resaka arabatana sy fahasalamana noho izy ireo miatrikady. Tokony fanaraka amin'ny zava-misy araka izany atrehan'ireo atleta ka namafisana izy ireo ny antso amin'ny tokony andraisana an-tanana azy ireo ara-pahasalamana. Mampalahelo izy ohatry ny tamin'ny moa zao misy rahalahy namana mihitsy moa niarana nomana anahy tamin'ny niarana nomana taminazy zay tamin'ny combat farany tao Mamasina sy nahafaty an'ny Siborika iny dia ohatr'izay zany zavatra tiana tenena hoe le eo amin'ilay resaka dokotera zany tokony mba jerevana tsara le momba an'izay. Raha hoe ho anahy manokana aloha hatrizay ny adivako ny fanomanana eo amin'ny 2 mois eo volana manomana ianao satria le combat kickboxing mafy dia manomana ianao anatin'ny volana eo tokony hoe anetafana zany le bandy fa eo amin'ilay resaka fijerevana an'ilay combat tokana manokana zany dia izay ny tena olana amin'ilay izy hoe ilay resaka dokotera hoe tokony mandray tanana aingana ilay izy.
betsaka ireo zavatra mety iseho mandritra ny ady ka tsy maintsy namafisany io assistance médicale io ho ny fanazavana tokony atao fahazarana sy tsy tapaka ihany koa araka izany ny fitsiriana ara-médikaly mialoha mandritra ry aorian'ny ady izy zany resaka amin'ilay hoe sport de combat zay aloha dia misy hoe koa mety hoe totondro mety hoe daga dia raha ho an'ilay sport ohatra ho an'ny jujutsu manokana ohatra ho singany kely resaka mamolaka dia resaka manapaka dia amin'iny indraindray misy hoe tapaka tanana mety misy hoe na hoe étranglé dia torana dia raha tsisy assistance médicale maika zany reny indraindray dia mety hoe hitarika zavatra grave kokoa fa hitako hoe ilaina ny assistance médicale zany mila mafisina kely misy moa zany eto amintsika fa hitako hoe indraindray tsy ampy fitaovana kely fotsiny zareo moa misy ny sasany misy kosa aloha no mitondra fitaovana ara ilaina amin'ilay zany mitovy amin'ny taranja ara-panatanjahantena rehetra ny ara-marsio saingy somary maherisetra kokoa tsy midika nefa zany fa mahafaty ny taranja misy sangilana fifehezany zany amin'ny fananjana ireo rahalana sy fitsipika amin'ny feny taranja azo atao tsara ihany koa ny mampandroa sy mampiroborobo zany amin'ny fanatsarana ny fitantanana na izany ara-materialy ara-médikaly sy ny sisa pejiny finoana kosa indray omarina amin'ny etsika marososina ny fankalazana ny fahadimy-valopolo taona ny WB Ankara Malaza amin'ny ity taona 424 ity. Tompim-pivoazana izay noforon'ny mama volavana Germaine fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Nenlava. Fotoan-dehibe izay anasana ireo zanaky ny fifoazana rehetra iomana sahady amin'ny fiatrehana izany ho an'ny Lokomby distrikany Manakara. Antomiaratina sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipriam-baovao. Fa izao Jehova no mpamonjy anao ary ilay mahery Jakoba no mpanavitra anao. Isaia 7:20 nandiny fa 4 tapany D. Ino tenin'Andriamanitra anorenana ny fankalazana ny 5-20 taona ny WB Ankara Malaza amin'ny ity taona 422 ity. Isaky ny 2 Aogositra Ratsaivina no anaovana ny fankalazana ny tsingeritaonany. Anomboka ny 20 Jolay izany ary farana ny 2 Aogositra amin'ny ity. Miankina amin'ny fiangonana Luterana Malagasy ny WB Ankara Malaza, iray amin'ny tompim-pifoazana miorina eto Madagasikara, ao Lokomby, distrikany Manakara, no misy ity WB ity ary volavana Germaine, fantatra amin'ny anarana hoe Nenlava no namorona azy, taoriny niovano kristianina, nandraisany any Jesosy. Manao zava-dehibe izany ny zanaky ny fifoazana isan-taona ary miomana mialoha hiatrika izany. Mankalaza faharoa amby 70 taona zao ny WB Sotanana. Ny any Farimena izay fifoazana tamin'ny 770 ny Ankara Malaza izay tamin'ny 770 Ankara Malaza manokana zany zao dia mankalaza 5-20 taona ary dia nitanina isika rehetra fifoazana zanaky zany Ankara Malaza zany mahatsiaro an'izany atao hoe Ankara Malaza mama volavana Germaine zany satria antsika io toby io misy ny braofibe ny WB Ankara Malaza izay mikarakara ny zavatra rehetra fa tsy izay ny resantsika eto fa ny resantsika eto dia mahafanana ny fifoazana rehetra satria izy rehetra nandray ny batisa masina no atao fifoazana manasanao zany ary zareo ao amin'ny WB Ankara Malaza fa taon-jobily ty taona ity feno 5-20 taona zany asa nataon'ny mama volavana Germaine zany. Kristianina marobe avy amin'ny Lavaly Nonosy sy avy any ampitan-dranomasina no tonga miatrika ny isan-taona ny Ankara Malaza. Etsika maro no anamariana izany ankoatra ny fitoriana ny filazantsara sy ireo etsika fanao isan-taona isy ny fananganana fotodrafitrasa nisy ny lakozia be. Maresaka avy any ivelany ny sambotra sambo mpitondra entana iray voalaza fa any Iran ny tafika an-dranomasina Amerikanina androany tao amin'ny Golf Oman. Vao maika nampiakatra ny fianjanana misy eo amin'ny rotonta ity fihetsiky Etats-Unis ity. Araky ny fanazavany Washington dia nandika ny fipetranapetrany momba ny fivezivezen'ny sambo ao amin'ny fatra stratégique io. Ilay sambo ka voateriniditra antsehatra ny tafika ny Antsipriana izay. Nolavin'ny Iran fiatrany ny filazana fa nandika fepetra ny sambony izay nandalo tao amin'ny helitran'ny Oman. Nanamelika ny fisamborana ny sambony Iran ary sokajiny ho asa fandropana eny an-dranomasina natao ny tafika an-dranomasina Amerikanina. Nampitandrina ihany koa ny manam-pahefana iraniana fa hisy ny valiny na dia mbola tsy mazava aza ny endrika izany. Manamafy ny sy fifampitokisana misy eo amin'ny roantota izao zavaniseho izao. Hatramin'ny sinny izao fifandirana izao, efa nisy ny famantarana maromaro fa mihamafy ny fienjanany amin'ny Etats-Unis sy Iran,
indrindra amin'ny lafiny ara-miaramila sy ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny sambo ao amin'ny golf. Na izany aza, nisy ihany ny ezaka ara-diplomatika natao hanalefahana ny toetra ara tamin'ny alalan'ny dinika natao tany Pakistan, saingy tsy nahomby izany hatreto. Ahina hanimba ireo ezaka rehetra hampisaharana ny fifandirana ny fisamborana sambo nataon'ny Amerikanina androany. Araka ny loharanom-baovao any an-toerana dia naneho fisalasalana avy hatrany Iran amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifampirarahana ka saina hatao. Heverin'ny Iran ho fiatsiana manko ny fihetsika États-Unis. Etsakilany, manizingizina i Washington fa ilaina ny fanamafisana ny fanaraha-maso mba hiantohana ny filaminana sy ny fitoniana ao amin'ny faritra. Efa iainany rehetra ny fiantraikan'ity krizy ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mitombo ny ahiahy momba ny fiarovana ny fivezivezen'ny sambo, indrindra amin'ny Détroit d'Ormuz. Misy ihany koa ny fiantraikany ara-toekarena toy ny fiakaran'ny vitsy-solika sy ny fikorotana ny tsena iraisam-pirenena. Mitombo arak'izany ny ambana lehibe mahazo ny firenena rehetra maneran-tany, indrindra ireo firenena miaina amin'ny apahany betsaka amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Manoloana izao fietsika États-Unis izao dia mipetraka ny fanontanian'ny mpanara-baovao maneran-tany mahakasika ny fiafaran'ny ady izay dradradradrain'ny Donald Trump fa efa ifarana sy hoela. Fa vahoaka anarivony no nidina andalambe atao Rabat renivohitry Maroka ho Mali nanao hetsika lehibe ho fanehoana fanohanana ny Palestina ireto avahoaka ireto. Tombanana ho mihoatra ny 10,000 ireo olona nidina andalambe nanao diabe nanomboka teo amin'ny faritry Bab Elad ka hatrany amin'ny manodidina ny Parlementa ny Antsipriany izay. Tampoka be no nipoiran'ity fihetsiketsehana tao Maroka ity. Vokatry ny toetra raha iraisam-pirenena, indrindra ny fifandorana misy teo amin'ny Israely sy ny Palestina izay miteraka fahafatesana sy faharavana goavana any amin'ny faritra Palestiniana ka antony ny isanganan'ny Marokanina. Ankoatran'izany, mampisy ady-hevitra mafana ao an-toerana ny fifandraisana ofisialy teo amin'ny Maroka sy Israely izay nanomboka ny taona 2024 antsoina hoe normalisation. Tsy mitovy manko ny fomba fijerin'ny fanjakana sy ny apahany amin'ny vahoaka momba izany. Maro amin'ireo mpandray anjara amin'ny hesika no manohitra ny fitohizan'izany fifandraisana izany, indrindra amin'ny toe-zavatra misy toy ny ady izay misy fiantraikany mivantana amin'ny sivily ao Gaza. Nandritra ny diabe tao Rabat dia hita taratra ny firaisan-kina sy ny fahavononan'ny olona haneho hevitra amin'ny alalan'ny hesika mpilaminana. Nitondra saina Palestiniana sy Marokanina ireo mpanao fihetsiketsehana. Maneho fa tsy fanohanana ara-politika fotsiny no tanjona fa fanohanana amin'ny samy olona sy fangorahana manoloana ny fahorian'ny hafa. Nisy ihany koa ny teny filamatra ny verimberina toy ny azadino Gaza sy manaky ny famonoana ho faty ary antso mafy ho an'ny fahalalahana sy fiarovana ny zon'olombelona ho an'ny Palestiniana. Naneho fahafitriana sy firaisan-kina ireo mpandray anjara izay naneho koa fa mbola velona ao amin'ny fiarahamonina Marokanina ny fanohanana amin'ny Palestiniana na dia eo aza ny fifandraisana ofisialy misy amin'ny Israely. Amin'ny ankapobeny, mampiseho mazava fa misy fiantraikany amin'ny sain'ny olona maneran-tany ny adin'ny Israely sy Palestina ity hesika tao Rabat ity, ary indrindra ao amin'ny firenena Arabo sy Afrika Avaratra toan'ny Maroka. Mampatsiahy ihany koa reto vahoaka ireto fa misy ny elanelana indraindray ao amin'ny politika ofisialin'ny fanjakana sy ny fihetseham-pon'ny vahoaka. Raha mbola mitohy ny krizy ao Gaza dia mbola hisy ny hesika toy izao any an-toerana ho faneho-kevitra sy fitakiana ny fandriampahalemana sy ny fanazana ny zon'olombelona. Ilay fifaninanana manenjika fromage avy ny Antampokavoana sy ilay androngo lehibe indrindra eran-tany ireo indray no afakely entina aminao amin'ity andro an'ity. Isan'ny fifaninanana hafakely sy mampidi-doza indrindra eran-tany ity fifaninanana manenjika fromage ity izay miainga avy ny Antampokavoana miteza. Fifaninanana nentim-paharazana fanao isan-taona isaky ny volana May ho any Angletera izy ity. Toy izao ny fandeha lalao. Alefa avy ny Antampokavoana ny fromage boribory izay milanja 4 kilao ary samy manenjika izany ireo mpandray anjara. Haingana be ny fandehan'ny fromage ka tsy misy mahazo azy eny an-dalana. Noho izany, izay tonga voalohany eny apotra ilay havoana ny mpandresy ary ilay fromage ihany no lokazony. Tena mampidi-doza ity lalao ity satria mitongilana ny lalana izay mahatratratra any amin'ny 90 degré. Hanika dia misy ny mianjera, ao ny mifanisaka, ny maratra, ny tapaka, ny vakilo ary ny torana. Na izany aza dia mbola maro ireo sahy manao azy noho ny fitiavana maneho herim-po sy ho fitandrovana ny fomban-drazana izay efa hatramin'ny 420 sy 700 indrindra maneho ny fiaraha-miompona eo amin'ny mpiarabelona. Ny Dragon de Komodo no voalaza fa andron-goavana indrindra eto ambonin'ny tany. Mahatratratra amin'ny 3 metatra ny halavany ary mahery ny 70 kilao ny lanjany. Mitovy amin'ny hoditra bibilava ny hodiny ary maranitra be ny lohany. Maro be ny nifiny Dragon de Komodo satria miisa 70 eo. Tena maranitra sy mandratra ary mamoaka poizina mampalemy haingana ireo nifin'ireo raha sendra mahakaikitra. Any amin'ny faritra Indoneziana ny tena ahitana Dragon de Komodo. Miaina amin'ny tany maina sy feno vato ny Dragon de Komodo
ary afaka makany anaty ala sy eny amin'ny amorontsiraka ihany koa. Ny hena toy ny ondry, kisoa, omby no tena sakafon'ny dragon de Komodo. Manatody toy ny androngo rehetra ihany koa ny dragon de Komodo ka 520 ka hatramin'ny 30 eo ny isan'ny atodiny. Ny tena mahavarinany maro dia afaka manananaka ny vavy amin'ity biby ity na dia tsy misy lahiny aza ary tena mahasarika an'ireo mpahay siansa ankehitriny izany. 30 ka hatramin'ny 50 taona eo ihany moa ny faharetany fahaveloman'ny dragon de Komodo. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isoratra ny teknisianina sy ny namana mpanao gazety nafana nanatotosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.